Almerabatsika rehetra indray mity andro anio ity izay omeny tompo atsika. Sotra ny tompontsika mbola tafahoana ito an'ivo zao toerana zao dia manona fidanan'ny tompo aminao a. Manona ihany koa fidanan'ny tompo amin'izay malaraka amin'ny alalan'ny tambazotra na dia tsy en direct asa izany. Dia mino fa tsy ho foana ny fikelezantsika ainao amin'ny tompo rehefa misy effort ataontsika dia misy ny réconfort ihany koa omen'ny tompo. Amen. Papahiresokely azy eny namanao rehefa misy effort avy aminao dia misy réconfort avy amin'ny tompo. Za réconfort zany le fampahirezana zany le réconfort zany le tompontsokely manokana azony tsirairay avy rehefa misy ezaka ataony. Amen. Andao antsika hifampizara amin'ity andro anio ity ny sotra masina izay hinoko sy antenaiko fa anakambara aminao indray ny tompo ao anatin'izany. Antsika makiteny sokafantsika amin'ny baibolitsika atao amin'ny bokin'ny Mateo 5:20. Mateo 5:20 no andeha ovaketsika anio ny andehany voalohany ka hatramin'ny 7:10. Mateo 5:20 andehany voalohany ka hatramin'ny 7:10 miresaka ny amin'ny fanoharana ny Virjina folo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjina folo izay nitondra fanalany na ny fanilony ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Ary ny dimy tamin'ireo dia adala, fa ny dimy kosa dia endry. Fa ny adala nandray ny fanilony efa tsy nitondra solika fitaiza, ary ny endry kosa nitondra solika tao anaty fitondrany, tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary nanaharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary no mamatonalina dia nisy antso hoe indri ny mpapakatra mivoamba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virjina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeo kely amin'ny solika reo izahay, fa efa ho fata fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe sao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa mandehana mankany ampivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga mpapakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, ary dia narindrina amin'ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjina teo ka nanao hoe tompoko voa izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Ka amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Oketsika fanampin'io Mateo 7. Mateo 7 andeny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Rasolova diso zany. Mateo 7 andeny 4:20. Mateo 7 andeny 4:20. Toizantsika ihany izy ao amin'izay ilitatsika fa ilaitsika. Mateo 7:22. Maro ny anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay?
ary tsy efa namoaka deminita amin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay. Mila amiko ianareo mpanao meloka. Ko amin'izany nazovo no mandreza ny teny izany ka mankatoa dia oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana isirika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nenjera izy satria efa naorina teo amin'ny vatolampy. Amen. Ireo teny ireo no ifampizarantsika anio fampiorenana izay miorina, fampahafantarana an'izay tsy malala, ary ihany koa ahafahantsika mandinika ny tenantsika araka izay tokony hanamboarantsika ny fiainantsika izany. Reto na ny Matteo 5:20 na ny Matteo 7 talatsotra masina sany fahafantatsika daholo dia manao fanoharana Jesosy ny amin'ny Virjina atao amin'ilay 5:20 dia mitantara izy hoe mifanjakany lanitra dia tahaka ny Virjina 10 izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Nahita discussion anankiray ako maly angamba izy izay na afaka maly dia ozy izy ilay fampianarana, tsy discussion moa zany izy fa fampianarana avy amin'izareo mpitandrina ny andro fafito dia miresaka izy hoe tsy fototry ny lalam-pamonjena ny finoana, tsy fototry ny lalam-pamonjena ny finoana. Dia discussion amin'ny samy zareo zany le izy fa tsy haiko izy napiditra atao anatin'ilay groupe fa hitako le izy dia mba nijereko fotsiny hoe iny hoe felabe atao anatin'ilay groupe niveriny zareo fa anisan'ny élément angambontsika dia nampidiriny tao tsy fantatro. Efa mataona maromaro dia mba mijery ako hoe inona voaresahan zareo. Dia zay zany ny zavatra fototry ilay fampianarana hoe tsy anisan'ny lalam-pamonjena ny finoana fa ny ino moa ny anaran'ity izy ny zavatra ampianarina zany ao anatin'ilay izy dia le fampianaran'i Jakoba ohatra hoe tsy fantatrao vary adala fa finoana tsy misy asa dia maty mihitsy dia voloko mba mindika dia mangovotra ohatran'izay zany no fototry ilay fampianarana. Fa mijery kosa ao anatin'ilay izy hoe inona no anjara ho antsika ao anatin'izay, inona ny zavatra azontsika tsoahana ao anatin'izay, inona ny lesona azontsika jerena ao anatin'ilay izy. Dia mampatsiaro ahy ity tantaran'ilay Virjina anankifolo tato amin'ny Matteo 25 ity. Dia tokoa ohatrany na ny mpianatra raha somary valalarina kely any amin'ny resaka finoana io, na ny apôstôly raha somary sahirana kely amin'izy io satria ohatrany misy zavatra tsy tena ampasy tsara le izy tamin'ny voalohany le izy nety. Rehefa nalefa ny asan'ny apôstôly 2, 3, 4 dia mety le hoe finoana fotsiny satria namoaka olona authentique le izy, namoaka zanak'Andriamanitra nateraka indray ilay fitoriana ny finoana. Fa ohatrany hoe nandroso fotoana dia ohatrany lasa misy olona milaza ny tenany fa mino nefa hafahafa be fitondran-tenany. Misy olona milaza ny tenany fa mino nefa mbola mamikotra amin'ny lalàna sy ny didy Mosesy indray. Dia ahoana ary fandeha ity zavatra ity fa ohatrany lasa tsy ampitsony tokoa le finoana fa lasa misy fampianarana hafa tsy maintsy hafafya, tsy maintsy hitaritana, tsy maintsy ampianarana an'ilay olona, tsy maintsy atoro azy. Ohatra misy zavatra tsy mety le finoana fotsiny amin'izao. Dia eto indrindra ny tantaran'ny Matteo 7 sy ny Matteo 5:20. Ny Matteo 5:20 dia mampiseho karazana olona anankiroa izay mino. Samy mino ireo roa. Ozy izy le mpapakatra hoe apakabady dia nareo 10 vavy no mialatsiny an'ilay fomba fiteny hoe mitanjiro dia mampiditra an'ilay marie. Dia rehefa tonga zany izy dia tsy izy 10 vavy dia miorakoraka falifaly mampiditra an'ilay olona.
dia le finoana ao anatin'ilay izy nahazo an'ilay filazana daholo izy folo hoe ho avy a ny lera tsy fantatra ohatra ny mariazy rehetra ny lera tsy fantatra fa mila mivonona nareo dia raha vao miteny hoe top dia lasa sady mihirahira ny mandidina no mitazona jiro mitsena mpapakatra mandra-patongany ao amin'ilay trano fampakaram-bady raha tsy nino le dimy vavy izay lazaina fadala dia tsy nanao izy le vadinao raha tsy fantatra akory izy koa ny andany andro amin'izany tsalao matory zany zavatra ny mozanzao mampaninina sao dia hoe fampanantenana tsy izy koriny zany dia hoe tonga eo zay avy eo dia tsy tafiditra koriny zay rehefa avy eo azo antoka ve aloha zany resaka fa matoa izy nanao an'ilay asa izay nampanovina azy matoa izy nanao zay tokony ho natao rehetra hoe eto le trano fampakaram-bady dia miandro etsika mandritry ny alina ray manontolo mandra-patonga vanim-potoana izay iatsona antsika hoe avy amin'izay miditra amin'ilay fampakaram-bady dia manino mino izy resy lahatra izy fa isy zany zavatra zany natoka izy fa isy zany zavatra zany ny matoitoko fa fito dia milaza ary manambara Jesosy amin'izany lela izay mandre zany teniko izany ka tsy manka-to melohany andrenesana tsy maintsy misy fanongila tsofina miaino an'ilay izy melohany andrenesana tsy maintsy nisy vanim-potoana natokana tsy maintsy nisy zavatra natao anatonana n'ilay mpampianatra dia ienona ny zavatra izay teneniny zany hoe tsy maintsy ny eloava-pinoana avy tamin'izy ireo ny zavatra rehetrarehetra izay nitranga reto olona ireto tsy olona ate reto reto olona ireto tsy olona tsy mino an'Andriamanitra reto olona ireto tsy olona tsy mivavaka reto olona ireto tsy olona izay manao tsinotsinona an'Andriamanitra na tsy fantatro fa olona resy lahatra tsara ny amin'ny fivavahana raha toka hoe niveau anankiroa le izy dia ny niveau an'ilay matoitoko fa fito raha mbola somary mampisalasala kely hoe fa ahoana aloha zany hoe miaino nefa tsy mankato zany miaino nefa tsy miaina izany fa ny niveau an'ilay virjina dimy adala tena niveau hafa mihitsy tonga vanim-potoana izay ampakarana lay vadin'ilay mpapakatra amin'izay tsy haiko nanomboka tamin'ny 5 izy folo vavy niaraka teo dia samy rehefa mandeha le fotoana lefa le mbola vanim-potoana le fray tsara ozy izy tsika ny ao anaty dia lasa miditra ao amin'ilay tontolo ohatra le olona manao alim-bavaka reny fidirana alim-bavaka amin'ny 7 alina mandeha ny hira amin'ny 7 alina mandra-patonga ny amin'ny 7 sasany eo maretona tsara daholo tsisy anavahana virjina 5 adala sy 5 endry ao anatin'izany miara-mihira tsara daholo mafana tsara ny cœur amin'ilay 5 endry ary mety mbola misy mamalana fa le amin'ilay 5 adala tena vita tsara nanao répétition mety misy chorégraphie kely ny anaran'izy ireo melohan'le zao ny atao ndrindriatsy aloha ndri atao sisiny ato ohatra zao le fihetsika tandremindrisao manondrana le 5 endry zany io teneniny io amin'ilay 5 endry tandremindrisao manondrana le 5 adala indray no miteny zay reny akanjonareo nalabaraka atsika eo tsika zao hiditra tsika zao anao fety tandre amin'ny manalabaraka sady tsy haitsay zay tovolahy ao anatiny ao sady mba mahazo koa tsika rehefa tapitra ny lanonana vonina tsara daholo ny folo vavy tonga ny vanim-potoana endriky lay fiantsoana endriky ny fitoriana ny filazantsara ho avy ny mpapakatra ho avy ny mpapakatra ary zay rehetra faniomana no androso lazao ny eo akaikinao zao hoe samy milaza ny teo akaikiny tsisy anavahana na ny kely ary an'ilay 5 adala sy ny 5 endry eo ampiainona dia tsisy anavahana ilay mpakatony teny sy ny tsy mpakatony teny eo ampanaovana trano dia tsisy anavahana n'ilay nanorina ny trano teo ambony fasika sy ilay nanorina ny trano teo ambony vatolampy tsisy samy manao daholy
samy vita amin'ny plan, samy narafitra ny trano, samy nasiana fototra, samy mety tsara daholo, nanaovana azy, nanao rindrina, nanao fitaratra, nanao tafo, nanao gorodona, nanao plafond, nanao ny rehetrarehetra, vita ny zavatra rehetra. Teo amin'ilay tantara ilay Virgine folo, vita ny zavatra rehetra, tafahomana izy folo vavy. Rehefa manao alim-bavaka, ataony zavatra rehetra rehetra, amin'ny valo alina ka hatramin'ny 5 sasany alina, maredona ny rafiankofana. Tsisy le rendremana zany ao anatin'io fotoana io. Raha valo ka hatramin'ny 5 sasany ianao dia efa rendremana nda mody. Fa amin'iny ny fotoana iretana indrindra. Ny amin'ny 12 amin'ny ray ihany zay vao misy manokanoka vitsivitsy. Fa raha valo ka hatramin'ny 5 sasany mbola mafana daholo. Rehefa alefa mivavaka amin'iny valo ka hatramin'ny 5 sasany melohan'ny toriteny, samy manovokovoka daholo. Jesosy io! Lazao ny tompo fa tia azy ianao. Na 5 adala, na 5 endry. Samy ilaza daholo. Na nanorina ny trano ambo fasika, na nanorina ny trano ambo vatolampy, samy ilaza daholo. Mitovy. Hoy Jesosy niresaka tao amin'ilay 12 tsy maro izy no avy ao anatrehako dia ilaza hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay. Nanao asa fahampona be dia be. Nanao an'izay tokony ho natao rehetrarehetra. Mandeha ny andro sy ny fotoana. Mandeha ny ora ho an'ilay Virgine anankifolo. Amin'ny 5 ariva. Mbola mafana tsara. Amin'ny 9 mbola tsy maninona, mbola mirehitra ihany koa ny afo. Amin'ny 7 aiza ihany ary izy zany. Toa tsy mety tonga ihany ty papakatra. Fa inona ary ty ho atao ity? Hafa mihitsy koa aloha le fety. Tsy mety tonga mihitsy ny fetin'ny olona amin'ny atoandro ny azy, amin'ny alina ny ataony. Amin'ny alina amin'io tsy fantatra hoe amin'ny 5, amin'ny 7 mbola tsisy. Amin'ny 9 manomboka efa misalasala sasasasany fa sao dia tsy ho avy tokoa ary. Any vao fantatra, any vao manomboka misy fisalasalana hoe ahoana mifandeha an'ity zavatra ity. Fa le voalohany mino daholo. Le voalohany resy lahatra daholo. Androany zany tsika hijery aloha melohan'ny zavatra rehetrarehetra hoe manahoana aloha le finoana any anatinao e. Manahoana finoana any anatinao amin'izao eto ampovoan-dalana zao. Manahoana finoana any anatinao raha ohatra 5 taona ianao nafantatra ny asa-pamonjen'i Jesosy, na hainao ny fikasiana sy ny sisa rehetrarehetra, manahoana ny finoana any anatinao. Mbola mino ve aloha? Sa hoe eto mahita azy. Tsy maninona rangazy eo andrasany eto foana. Manomboka nandroso ny fotoana, nandroso ny fotoana. Amin'ny 9 amin'ny 7 alina. Mbola tsy tonga amin'ny papakatra amin'ny 10. Manomboka rendrehana izy 10 vavy. Rehefa manompo an'Andriamanitra tsika dia ny voalohany tsy tena hita loatra hoe inona ny ao. Ohatra le vary na fafy ihany koa, na fafy ny vary tonga favalo na mafy tsy parifary. Ny arananiry izy roa. Hozy izy ny mpiasa hoe soronay va ny tsy parifary. Hozy izy ny tompon-tany hoe aza esorina ny tsy parifary fa mifangaro amin'ny vary io. Mafy be, lava be ny fakana tsy parifary. Dia raha sotominareo ny fakana tsy parifary dia manaraka ihany koa ny vary. Zany misy fifamatorana, toerana anankiray, toeram-panompoana iray, fiainana iraisana. Fa misy tsy parifary ao dia misy vary. Misy Virgine 5 endry ao dia misy Virgine 5 adala. Dia fihetsika izy rehetra tsy ahafantarana azy. Ny zavatra izay ataony tsy ahalalana azy. Misy olona nanorina ny trano ambony fasika ao, dia misy olona nanorina ny trano ambony vatolampy. Fomba firesaka ireo olona ireo samy miaraka ny tokony ho izy daholo. Rehefa hiatrika examen mpianatra dia samy fampitantarana izay mba nianarany. Fa rehefa valy ny examen izay vao tena hita hoe iza marina ny tena naninona. Fa rehefa mialohan'ny examen samy ohatra mahay daholo. Na samy mody vendrina daholo. Izay moa zany ny ankizy. Na samy te hanindrina namany, na samy mody vendrina daholo. Tsy haiko le ohatra azy. Nefa izy tsy te ho diso fanantenana amin'ny. Ohatra tsy mety ny alina ohatra zao. Na tena miseho azo mahay hoe lave le hanina ohatra zao. Avoakandao le vocabulaire miafinafina rehetrarehetra. Rehefa mbola tsy miatrika examen, tsy hitanao le izy. Tsy hitanao le izy. So ny tenin'Andriamanitra fa milaza fa leo laraka ny fanahy mahafantatra ny zavatra rehetra.
fa izy tsy fantarin'olona. Ny teboka voalohany ao anatin'ity tantara ity dia zao, fantaro aloha ny tenanao. Maro ny mandeha ozy izy ny tenin'ny Paoly. Maro ny mandeha, maro ny mandeha. Misy be dia be eto anivon'ny fivavahana. Misy be dia be ao anivon'ny fivavahana, fa le intérêt ao anaty, le nanosika ao anaty, inona no nanosika tao anaty, nahatonga anao niditra tao anatin'ilay fivavahana, tao anatin'ilay asa fanompona, tao anatin'ilay fiarahana amin'Andriamanitra. Fa ano ahalalana hoe Virgile dimy adala ianao. Sa Virgile dimy endry. Ny Virgile dimy endry au départ dia fa endry. Tsy teo ampovoan'ny lalao izy nandeha nitady solika fitaiza. Tsy teo ampovoany fa eo amin'ny fiandohana dia efa nanana ny solika fitaiza. Vao voalohany dia fa endry ry zareo. Ary le endry tsy niankina amin'ilay hoe natory sa tsy natory, restory avy izy folo. Ny fiarahana amin'ny tompo tsy hoe parfait be ny parcours-tsika. Raha miteny Paoly hoe nahavita ny fiazakazako tsy midika izany hoe mahitsy be lalany, nety be daholo ny safidiny rehetra, lamina tsara, tsy nanota izy, tsy nanondrana izy. Misy zavatra ao anatin'io tantara io. Manana ny natiorany Paoly. Raha tsy hanainganao anankiray fotsiny aho hoe nalahelo izy ny amin'ny zavatra izay nataony John Mark, ary niady hevitra mafy izy sy Barnabas, dia nisaraka ny lalan'izy roa lahy. Izy naka ny Silas, dia Barnabas naka ny John Mark, Jean Mark zany. Fa rehefa jerenao le toepony Paoly par rapport amin'ilay izy, ny zavatra zao antoka aloha ray amin'izy roa lahy ara-panahy dia ny ray ara-nofo. Fa rehefa jerenao ny toepony Paoly par rapport amin'ilay izy, nisy ratra tany anatin'ny tany. Par rapport amin'ny John Mark, any Paoly olombelona takantsika ihany koa. Olona mety maratra, olona mety solafaka, olona mety ho diso. Fa tsy izay no mamaritra. Fa Virgile dimy adala. Tsy le zavatra atao indraindray no mamaritra, fa dimy adala. Fa le fototra mihitsy no mamaritra hoe izy ianao. Manana solika fitaiza ve ianao, inona nanosika anao. Ho Paoly manambara ny Koritiana voalohany toko 5. Dia ny 14. Ny fitiavan'i Kristy no nanirenay. Ny fitiavan'i Kristy no nanirenay. Ny zavatra voarain'ny fanahinay tao, ny zavatra ienonay tao. Hoy ny fanambarany Jaona ny bokin'ny Jaona voalohany toko voalohany. Tsy haiko nandin'ny faharoa na andin'ny voalohany. Izay zavatra hitan'ny masonay, izay notsapain'ny tananay, izay noreneso sofinay, dia ny amin'ny teny fiainana izany no torianay. Nisy olona nanandrana tao, nisy olona niaina tao, nisy Virgile dimy endry tao, izay natsapa zavatra tany anatin'ny tany. Tsy fandresen-dahatra fotsiny, tamin'ny alalana karazan-javatra maro isan-karazany. Fa ny fitiavan'i Kristy, Romana toko 5:5, ny fanahy nentina napidina ny fitiavany ao am-potsika. Misy fanahin'Andriamanitra miasa ao anaty, ny solika fitaiza nofatsiana dieny voalohany. Izay natao Virgile dimy endry. Virgile dimy adala dieny voalohany. Izy fotsiny taitra na eno an'ilay raikitra ao dia zao ataovy. Solika fitaiza ny parametra iny irery any anotokana nge nanavahana an'izy folo vavy. Fitondran-tena tsy nanavahana azy. Tsisy mivadika tao, tsisy lasa mpivarotena tao rehefa ela mipapakatra, tsisy nandeha boîte de nuit tao ositsika rehefa ela mipapakatra, tsisy lasa nivarotra tao ohatrany efa tsy izy ihany zany dia hivarotra aloka. Dia mandeha zay nanao alim-bavaka. Tsy alim-bavaka kely izy fa réveillon mihitsy. Telo lahy zay ny tao am-piangonana hoe tarika an'ilay fotoana zany. Nanjavona ny ray tamin'ny 12 alina. 2 lasa izy zay zany tarika an'ilay fotoana. Lasa izy ngara iny maraina zany fanontany. Tsy tahotra tsy henatra rangarozy izy le niaraka taminy. Lasa nody izy nivarotra ny maniaraka amin'ny vadiny io.
nefa fanarahana tsara mihitsy tsika telo lany anao an'le réveillon tsy hitany anankiray aza varotra nem atao mpivoan'ny alina tao fa reto vejina 10 adala reto tsy nanao an'izany izy mety tena nanompo amin'ny fony izy tandre fa mametaka amin'ny fon'olombelona fa tsy hoe za manao zavatra amin'ny fo dia izy aza tsy lay ataonao fa lay nataon'Andriamanitra possible tsara mihitsy ny aza manankina eritreritra sy fatokisana amin'izany hoe ny tena tamin'ny foko mihitsy ny nanaovako an'izao azany ratsy mahazo valim-pity ianao feto tany fa ny lanitra tsy ohatran'izany ny fandeha fa ny lanitra ny sasan'Andriamanitra tao anaty tamin'ny voalohany dia efa virjina dimendry dia nandroso amin'izay ilay fotoana dia rehefa nandroso ilay fotoana dia rendremana izy folo vavy izany hoe ao anatina parcours na fiarahana amin'Andriamanitra mety misy fotoana mihitsy tsika varim-bariana miaro variana amin'ny 10 adala miaro variana daholo izy rehetrarehetra tsy nisy nanavahana ilay izy fa samy variana daholo samy variana ny amin'ny fiainana samy variana ny amin'ny zavatra izay mety mitranga ao anatin'ny fiainana misy ny problema dia variana ny anatin'iny misy ihany koa fitahiana variana ny anatin'iny fa ao anatin'ilay fahavarianana zavatra angatahako foana chaque fois hijerevantsika sy anaovantsika jery-todika za variana okay azo andeferana iny asain'ny tompo mibebaka fotsiny amen fa manahoana le fototro manahoana le tranoko miorina aiza miorina eo ambony vatolampy sa miorina eo ambony fasika na solika fitaiza ve aho na solika fitaiza ve aho afako miatrika an'ity lalana ity afako miatrika an'ny komba misy salina re mety azo hoe rehefa ny olona zany ny virjina 10 adala na rehefa ny olona zany manao antrano ambony fasika dia tsy maintsy menjera foana io tsy voatery le sartiko lazaina zany hoe tsy maintsy hiverin-dalana foana le olona tsy voatery mihitsy misy olona tena mavita parcours tena hatramin'ny farany vavaka foana izy hatramin'ny farany fa le fototra ilay fiainam-panahy mihitsy no misy olona le zavatra atao mihitsy no misy olana le etsika any anatin'ilay manosika any anaty mihitsy no misy olana izay no mahatonga antsika mifampizara eto hoe manahoana isika fa lesona fotsiny alaitsika ao anatin'ilay izy hoe le matotoko fa 7:2 misy olona manompo an'Andriamanitra manao asa maro amin'ny anaran'i Jesosy mandroaka deminy maminany le maminany moa zany tsy fantatra hoe ohatrany ahoana le faminaniana foroporonina fotsiny tonontononina any hoe izay tiana lazaina dia rehefa mitranga dia misaotra ny tompo fa zay hitanareo zavatra tena avy amin'Andriamanitra rehefa tsy mitranga dia Andriamanitra ngamo voatery hoe anina fa ao anaty baiboly koa misy faminaniana tsy hitateraka tanao ty verset tato zao nisy faminaniana tsy hitateraka ambomboarina ohatran'izany fa ny olona manana fototra tsara dia zao fampanantenana omen'Andriamanitra sady fampahirezana dia boka voalohany zany identification na tsara aloha sao dia veritsika identification iza olona virjina 10 endry ve aho sa virjina 10 adala inona mahatonga mivavaka inona no henoko nataon'Andriamanitra ho aho inona nataony Jesosy ho aho zany mihitsy ny afatry Jesosy tamin'ilay lehilahy izay nyroany teminy mandehana lazao izy dia tenenao amin'ny olona tantarao amin'ny olona namindran'ny tompo fo taminao sy ny zavatra rehetra izay nataony ho anao ny virjina 10 endry manana solika fitaiza dia nahazo ny famindram-pon'Andriamanitra nahazo ny fampidiana nahazo ny fampibebahana tsy nanolo tena fotsiny ho an'i Jesosy fa eny mihitsy ny asa-pitiavana izay nomeny Jesosy azy tao anatiny voatselitsika nakalaza ny Paska fa ny olona rehetra mahalala an'izany fa ao anaty vanim-potoana voafetra dia lefy le fitiavan'Andriamanitra zay le solika tsy fitaiza zay le solika tsy fitaiza zay le fanala mirehitra fotsiny mora maty io fa ny solika fitaiza nge tao aposiny izy rehetrarehetra foana na tamin'ny fotoana ary izy natory azonao ve le zavatra
Ny solika fitaiza miazona anao foana na misy fotoana renao matory. Na manotaritsika dia Andriamanitra mametraka fefy mihitsy efa resaka tetika hoe ny fanamasina miazona anao, ny olom-boafidy miazona azy ny fanamasina. Miazona azy ny fanamasina amin'izay rehetra ataony. Miazona azy ny fanamasina tsy hiverin-dalana. Anompo Andriamanik'afa, anompo sampy. Yankoka eo anatrehany sariny zavatra voasokotra na karazany zavatra maro na iova Andriamanitra. Miazona azy ny fanamasina. Miazona azy ny fanamasina tsy teny anao blasfemia anazy. Zany ny fiazona. Zay mampatonga le hoe solika fitaiza ao foana izy na restory ary. Zany tsy atonga antsika anao sika vehivavy ihany izy ko. Fo azy rehefa tonga mipapakatra. Aloha za itoyatory. Ny olona nateraka indray tsy zany ny toepony. Ny olona nateraka indray ozy tsika miaramila tsara. Mitady zay afaly zay ny antso azo miaramila. Tsy confortable ho an'ny olona ao amin'ny Kristy mihitsy ny aina ao anatin'ny fahotana. Raha misy olona miaina ao anatin'ny fahotana ka confortable ho azy zany, tsy an Jesosy izy. Tsy an Jesosy izy. Ny olon'ny Kristy manota fa tsy confortable izy mijanona. Ny olon'ny Kristy manao fahadisoana tsy confortable aminy mijanona. Davida nanota confortable amin'ny Davida no miaina ao anatin'ny fahotana. Satria ny Davida tahaka ny lamba tafiana ny fanamasina. Antsika velona ao anatin'ny fanamasina. Tsy mamela antsika ho confortable zany. Raha misy olona manana alahelo aminao, raha tsy hoe tena hodinao faniko na hodinao faninareo ampatsiahiviny aminao foana. Fa tsy avela nipetrapetraka izany ianao. Raha manota ianao, mijanona ao anatin'ny fahotana, mijangajanga ianao, tsy avela ny fanamasina zany ianao. Tsy avelany ianao. Miala ianao amin'ny toerany. Regleo io zavatra io fa tsy mety amiko io zavatra io. Tsy mijanonao zany ianao. Iferana amin'ny Jesosy Kristy raha lasina bavy ilay olona nateraka ny fanamasina ao anaty. Ilay virjinina 10 endry. Ao anatin'ny vanim-potoana matory ary izy. Variana izy. Tsy tonga saina izy ny amin'ny zavatra izay iainany. Tsy tonga saina izy ny amin'ny zavatra izay mitranga. Fa misy miazona izy ao anatin'izany. Misy miazona izy ao anatin'izany. Dia izao ny ambaran'ilay Mateo 7:7 7:7. Tonga ozy izy ny rivotra namely an'izany trano izany. Misy trano naorina teo ambony vatolampy dia tsy iza fa Jesosy. Aza mitady vatolampy hafa zany ianao. Fa natao hoe vatolampy dia tsy iza fa Jesosy. Natao hoe vatolampy dia tsy iza fa ny tenin'Andriamanitra. Romana 7:7 indra mametraka vato matafitohina sy vatolampy masolafaka ho ziona. Ary izay mino azy tsy homenatra. Lay finoana ilay virjinina 10 adala dia finoana vato amin'ny saina ato. Finoana vato. Tsy hita izay fomba nazavana. Tsy hita izay fomba nazavana ny tontolo iainana. Vaizary zany nisy ny azo. Ireo tonga ho azy. Nisy Andriamanitra namorony ireo. Aza loasa mangina njerena fa Andriamanitra tapoloha dia lasa izy manompo an'Andriamanitra noho ny amin'izay finoana izay. Fa izay finoana izay tsy finoana mitondra ny fiainana mandrakizay. Fa finoana mitondra ny fiainana mandrakizay dia ilay avy amin'ilay zanak'Andriamanitra fanehoana an'ilay zanak'Andriamanitra. Ary izay anehoany azy dia mino azy avokoa. Ao amin'ny bokin'i Jaona 4:9. Fa kio Jaona 4:9 rehefa tonga any an-trano ianao dia misy tena hoe ary dia nino azy ny olona. Dia izy Jesosy nampianatra ary zao izy, zao misy soatany Jaona. Ary hoy Jesosy tamin'ireo olona izay nino azy. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia mpianatra tokoa. Ary fantatrareo marina dia marina nafaka anareo tsy ho andevo. Toerana maly izahay dia taran'iki Abrahama tsy matevon'olona akory hatrizay. Fa kinao hatramin'ny farany io dia ilay olona izay lazaina fa mino azy dia nakavato hitora-bato azy. Rehefa avy eo. Izay ilay finoan'olombelona. Izy no manaiky dia izy no mandavy eo. Fa ilay finoana avy amin'Andriamanitra, izy no mampanaiky dia ianao te handaha ao ampovoany. Fa tsy mety. Te handaha ianao dia verina ihany ianao rehefa anao ty tsy handeha. Ka ohatra ny eritreritry indray hoe ho any amin'iza iantso an'iza moa. Ka anao ty tsy leo e. Ka tsy hitako hoe handeha ho ahy zako.
Fiainako taloha fa lozako daholo tsy hitako tsony na namako ary rehefa nilozako to tsy hitako tsony izy rehetra rehetra sy aloza ety any aloha. Hitako eo indray izay anaovako fiainako rehefa avy eo. Naorina teo ambony vatolampy ilay fiainana. Tonga ny rivotra fanenjehana. Tonga ny tafiotra fanaratsiana. Niakatra ny rano tsy fahampiana. Tonga ihany koa ny fitahina. Tonga ny fahombiazana. Tonga ny valim-bavaka, tonga ny mahafinaritra rehetra, aza mieritreritra foana tsika fa zavatra ratsy foana no tafiotra sy rika sy zavatra tsara ny manimba lavitra no zavatra ratsy. Misy olona nge ozy le pastera anankiray izay hoe te hanota fa tsy manana moyen. Te hanota fa tsy manana moyen. Fa raha menao moyen ny olona anankiray 4,000 omeo 3 hetsy. Fa ho hitanao va mety ho faty io. Vitanany toka boboka toka foana izy herinandro. Vitanany an'ilay lafo vidy le mba hananana reny. Lany. Matiny toka io avy eo. Zany hoe le fitahina dangereux lavitra. Mamotika lavitra. No lay problème. Rehefa ao anaty problème anao tsisy volako na te hanao inona ary tsisy ninona azo atao. Tsisy ninona azo atao. Misy lehilahy anankiray rehefa tsisy vola izy na te hijangajanga tahaka n'inona izy ny anaraka anao eo. Mamely tena ary tsy vitanao. Fa raha nanany moyen mety lasany daholo ty rehetra rehetra ty. Donc zany le rivotra sy tafiotra le zavatra rehetra rehetra io. Dia tsy voatery ho problème foana. Fitahina, fahombiazana sy sisa rehetra rehetra. Fa rehefa veritsiana 10 metry ny olona dia misy miazona foana izy ao anatiny. Misy miazona foana. Madiva marina antsika. Damilay 520. Mitoy ilay tantara. Rehefa restory izy ireo, dia tonga vanim-potoana amin'izay ary. Madiva ho avy mipapakatra. Rehefa madiva ho avy mipapakatra dia izao ny fanambarana hoe misy olona nirahana mialoha n'ilay mpapakatra. Misy olona nirahana mialoha n'ilay mpapakatra. Dia nanambara hoe indriny mpapakatra. Mivoa itsena azy. Mivoa itsena azy. Niaraka ny fo izy folovavy. Fa rehefa niara ny fo izy folovavy. Teo izay vao nahafantatra hoe ny anankidimy manana solika fitaiza. Satria samy mata samy efa madivo fata le fanala. Hitanao ohatra le labozia reny zany le izy dia efa mondro kely ohatran'izay daholo ny labozian'izy folovavy. Dia ty ve no entina hitsenanan'le olona fa mamenatra olona ty fa andao avoaka dia nanana reserve ny anankidimy. Namindra le afo tamin'le labozia vaovao fa le anankidimy hafa tsy nanana an'izay reserve zay. Dia ozy izy le anankidimy hafa hoe ity nisy antsy ao mba tapao kely le jia le labozianareo dia mba hifampizarantsika dimy fa aizy zay dia avoto zay alony. Ozy izy le 10 endry tena tsy possible zany. Mandehana mividy aloha mbola mety mbola mahita mpivarotra ianareo any anananany dia eo zareo vao nanapa-kevitra nandeha hividy. Lay 10 endry efa nametraka n'ilay solika fitaiza. Efa nametraka n'ilay labozia voatahiry hatry ny ela. Iny endrika fanamasina fa endrika ihany koa ny fahafahantsika mitahiry energia amin'ny fotoana izay ahafahantsika mitahiry an'izany. Isika olombelona mantsiny karazana zavaboary hafahafatsika mitsinjony ho avy fa tsika tsy mitsinjony ho avy arapanazy. Tsika tsy mieritreritra mihitsy inona ohatrany hoe milamina be foana fiainana. So tsika vao manomboka taitairiny zava-misy any Iran sy ny namany manomboka milahatra mety tsisy io ny lasantsy mety tsisy io zao ohatrany korotana ihany ty fiainana ty raha zao fandehany. Any andafy ihany zao lazainy mpiara-manompo any Europa hoe efa mitady akatra 3 euro ny litatra ny lasantsy 5,000 ny lasantsy 1 litatra. Dia tsy haintsony zany hoe anao ahoana ny fandehany ty fiainana ty. Zay vao manomboka taitaitra amin'izay le Virgin hoe ohatra misy zavatra ty ohatra ny hafahafa mifandehany ty lalao ty ohatra ny manahirana. Efa manomboka miantso, efa manomboka misy olona miantso. Fa ny problema miaraka amin'ny tompo izy io makatsy taitra io foana moa ny ataony. Tairiny kely ohatra zao dia avelany handeha normal indray. Tairiny kely dia avelany handeha normal ary marina be mihitsy le fanoharana ny amin'ny mpangalatra. Ny mpangalatra tonga dia mirodorodo be zany. Somody manipy zavatra kely izy eny ambony tafotrano. Dia taitra ianao inona ary zany dia mijery.
Lefa ndray indroapolo izy manipy an'iny laizany tsolo leo ihany ianao velao hoany avy eo misy dia tongotr'olo le teo ihany zany na ny pazany zavatra dia tsongony kely vodin'le saka miao saka akaikany ny pazany faharoa ndray dia ao miao tsy mieritreritra tsony avy eo fa verina milamina zavatra rehetra dia ohatra zany mihitsy fiavian'io Jesosy ohatra misy zavatra manaitra fo kely ampino io fa ho avy Jesosy redona indray ny maranatalo ony avy Jesosy io kay fausse alerte mandeha ihany le fiainana mitohy ihany taona 2000 zay raikitra indray 2004 ohatran'izay vao tena izy lefa indray maranatalo ony mbola tsy izy 2008 2012 eva 2026 maromaro ny hoe dia tsy fantatry tsony zikado ny fandrasany eto fotsiny kinona ary moa ny azo atao eto fa fotoana fifoazantsika izao fifoazanareo amin'ny torimaso-pana satria tsika veritsinina tia miendry amen tsy natao hijanona ao anatin'ny torimaso nolona izay mahatsapa fa natao hitsenan Jesosy izy sy natao ionina fotsiny ilay olona izay nanorina an-trano ambony vatolampy efa vombara fa tsy vozeran'ny rivotra io tsy ampaninana io ny tafiotra sy rehetra dia tsy vaky loha tsy izany ny fiarahana amin'ny tompo fa zay le fampianaram-polo za miezaka miazo na zay ny ezona ny Kristy tsy hoe manana gardien ianao akory dia io no tsy vaky loha ihany koa fa dia avelanao eo fotsiny fiainanao tsy tahaka an'izay le izy fa misy zavatra foana mila amboarina misy fiainana mila jerena manahoana ty fiainako ty mandeha amin'ny fahitsiana ve manahoana ny firehetana ny anatiko any manahoana ny zotom-po any anatiko any manahoana ny faniriana ny anatiko any fa tsy alefa fotsiny amin'izao le fiainana fa virjinina 10 endry dia olona miay mandrakariva ary olona mijery ary zay mihitsy ny teny Jesosy hoe miambena ianareo ka atao inona miambina nefa efa manana solika fitaiza fanontaniana atao inona ndray miambina nefa efa manana solika fitaiza efa assuré le zavatra ty anaty tsy tian'Andriamanitra tsika hitondra tena tsy miambina fa miambina foana na dia manana ary zay ny tenenan'ny tenin'Andriamanitra hoe otoiny tsy manana otoiny inona tsy manana ianao zany efa avotra efa azo antoka fa mbola miambina be foana ianao tsy manoko totoa zany ianao tsy manoko totoa ny olona manana assurance mantsy matetika manoko totoa azonao le izy automobile zay mampatonga ny fiara 4x4 luxe be reny tsy miraharaha azy eny an-dalana iny izy automobile iny azy assurance tout risque na izy mandona na ny olona mandona mahazo vola foana izy sy naraharaha iny anio tsofotsofoany ihany fotsiny le izy fa isika manana assurance tout risque fa tsika sain'ny tompo miambina miambeny ianareo miorena foana asa manao totoa zany ianao zay manao ny tenanao fa mijoro tsara tandrema sao dia lavo tsy raha lavo ianao dia anangananao foana ny tompo dia ho ataonao totoa fiainam-pananao tsia ny virjinina 10 endry dia mijoro hatrany virjinina 10 endry dia miezaka foana mandeha amin'izay nanirahany tompo azy sy ny entsony ny tompo azy raha amin'izao fotoan'andro ny roany izy hoe fa nanomboka varim-barintsika nanomboka efa nanao négligence tanatin'ny fiainam-panahy mety taitra kely ianao nandritra ny fifadikanina tamin'ny zoma sy sabotsy tapa-kevitra be tamin'ny sabotsy zanao sabotsy alina nakahaina kely efa navita vavaka be dia be tsy tavaverina tsony mandrakity ny alarobia amatsy ny problema re zavatra ohatra le olona hoe tena manomboka amin'iny an'iny ferako amin'izay ny hanina hoaniko fa zao tsy tonga dia tena zay kosa aloha aloha mba manao mahafinaritra kely aloha fety koa ilay sabotsy le latsilatsinainy iny mba fety ny aiza dia ampijaly tena be tapabolana ao ariana zay tsy nety tafaverina tsony le zavatra ohatran'izay mihitsy le fiainam-panahy mety misy milasy kely fa zanak'Andriamanitra mety misy fisalasalana kely fa zanak'Andriamanitra mety misy kitoto kely mety misy atsirambina kely fa zanak'Andriamanitra
natsoina andova fanjakana tsy janony eto amin'ity toerako ty hitombo indray androso indray satria efa natsoina ho amin'izany dia raha veritsika ilay afatra tamin'ny tapabolana Lasaratsy ako mikasika ilay miaramila tsara ny Kristy. Miaramila tsara moa maninona? Inona ilay atao hoe miaramila tsara? Nisy definition mentsika ilay miaramila tsara. Miaramila tsy distrait. Izay natao hoe miaramila tsara. Miaramila tsy manaiky distrait. Tsy manaiky fanadalana. Tsy manaiky favarianana. Izay natao hoe miaramila tsara. Tsy afaky ny ampifaly azy ny antsonao miaramila ianao raha vao tsy miaramila tsara, raha vao miaramila farimarina. Ka zavarinany amin'ny zavatra tsy vita, zavarinany amin'ny tsy vita omaly, zavarinany amin'ny fahotana fakomaly, zavarinany amin'ny fahalavona, zavarinany amin'ny zavatra mitranga. Fa mitsangana dia miomana hitsena an'ilay mpapakatra. Efa ho avy Jesosy. Na heritsika na tsy hira, tsy maninona, fa fotsika mila pare. Amen. An'izany fotoana izany, rehefa ho avy mpapakatra. Dia izany tenin'Andriamanitra milaza hoe isaranao maso tsisy ohatran'izany amin'izay. Mitomany ny olona. Satria eo vao fantatry ny sasany. E Matteo 7:22. Ka tsy hitanao izay teto aminao foana. Izay nge fananao an'izao. Dia izy Jesosy laza hoe tsy fantatro akory ianareo. Eto amin'ilay 7:23 izy dia milaza hoe ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo. Hatray. Eto amin'ilay Matteo 25 izy milaza hoe tsy fantatro nareo. Lazaiko marina tokoa tsy fantatro nareo. Eto amin'ilay 7:23 izy milaza hoe tsy fantatro nareo. Hatray. Satria hatray nareo tsy nanana solika fitaiza. Satria hatray efa naorinareo teo ambony fasika ny tranonareo. Dia tsy fantatro ianareo. Karazan'olona iray ihany no fantatro ny tompo. Ilay manana solika fitaiza ilay nanorina ny trano teo ambony vatolampy. Eto tsika za tena resy lahatra manokana mihitsy. Tsika tsy isy mahalala izay inona sy inona ny amin'ny olon-kafa. Fa izany fantatro. Izany fantatro. Na nivadiko ary ny tenenin'ny Paoly na mpianatra izy amin'ny Koritiana voalohany toko fafito efa angamo fantatrao ny momba azy io. Fantatrao izy amin'ny maha-olombelona azy, fantatrao ny mety voazarany, fantatrao ny mety zotom-pony sy ny farisiany. Fa izy ihany ny mahalala ny tenany. Romanina toko 8:40. Tsy misy mahalala ny olona ozy izy afa-tsy ny fanahy izay ao anatiny. Dia tahak'izay ihany koa, tsy misy mahalala an'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra. Fa eto amin'ity tantara ity, any farany vao mipoitra. Hoe reto ny dimy adala. Reto ilay olona niazakazaka, fananao kitoto. Reto ilay olona niazakazaka orpista. Reto ilay nanovokovoka nefa tsy ao akory ny anarany. Izany anisany nampalahelo indrindra amin'ny Paoly hoe tena zaho ozy izy tena malahelo amin'reto ray firenena amiko ireto. Fa Andriamanitra mahita fa mazoto izy ireo izy kanefa tsy araka ny tokony ho izy. Mazoto izy nefa tsy araka ny tokony ho izy. Misy firehetana ny anatiny fa tsy any amin'ilay lalana tokony ho izy. Dia ny mbola velona isika dia masay mihitsy mijery ny tenanao. Mitsapa ny tenanao, mametraka ny tenanao eo ambony mizana. Ohatran'ny Daniela, ohatran'ny manarany mpanjaka io. Hoe manahoana maivana ve zaty sa mavesatra? Manahoana ao amin'ny Kristy marina ve zaty azo antoka ve ny fiorenako sy ny fanorenako? Sao dia antoka ambava fotsiny. Zay efa nahita olona karazana olona maro be mihitsy ny teto anaty fanompona. Karazana mpivavaka maro, karazana mpanompon'Andriamanitra maro, karazana pasteur maro. Tany États-Unis tany taona 2021 izy pasteur malaza tena mpitory teny mampahery olona be dia be. Tampotampoka teo namony teny ngaray. Misy olona nanontany ako hoe misy pasteur aty aminay ozy izy. Petraka any États-Unis izy. Namony teny izy. Vovonjy ve pasteur satsia. Very ve izy. Toy izay namaly azy hoe tsy le namony tena navery azy.
ahoana zany ozy efa nisy fahafatesana tao aminao dia inona avery azy fa tsy le namony teny efa suite logique fotsiny. Misy olona tsy mamono tena fa ho any amin'ny elo ihany, misy olona mamono tena fa ho any amin'ny elo. Rehefa ao anatin'ny fahafatesana izay manana ny zanaka manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanaka tsy manana fiainana. Rehefa tsy manana fiainana ny olona manana fahafatesana izy ao anaty. Rehefa manana fahafatesana izy ao anaty, ho any amin'ny elo izy na mamono tena izy na tsy mamono tena. Azonareo ilay izy. Izay fotsiny fandeha ilay izy. Dia teny eto ambony tanitsika mijery. Mandeha, mizotra, mivavaka. Fa inona ny ao anatiko? Tsy le ataonao. Tsy inona motivation anao, inona mampazoto anao hivavaka. Fa tena hoe inona ny ao anatiko? Inona nataon'Andriamanitra ao anatiko? Inona nataon'Andriamanitra? Henoko ve Andriamanitra miazo ao anatiko? Henoko ve fitiavan'Andriamanitra miazona? Efa mitadipika zanaka totoako, henoko ve Andriamanitra miazona? Eli saika tena leo mihitsy izy ny amin'ny fiainana fa niseho Andriamanitra dia resaka tamin'ny Eli manao ineto ianao. Miseho Andriamanitra. Tsoka ny rivotra, miakatra ny rika, mely ny tafiotra, tsy rava ny trano. Androantsika marana ny soafatra. Jereo voaloha indrindra, identification. Faloha, mahazo antoka ianao fa misy miazona ianao. Fa raha matory ianao mifoaza amin'izay. Amen. Izay ny afatritsika amin'ity andro, androany ity. Ary ho fahatelo teo izy ny ten'Andriamanitra teo hoe miambena amin'izay. Miambena. Tao voatriny hoe ho avy ny tompo rapitso. Rapitso izy no avy. Mazava ho azy fa tsy ho avy izy rapitso. Azo antoko izany ka mbola tsy assemblée ny namoana anaran'ity izy. Ny condition rehetrarehetra hiaviany. Dia ny ahalalànanao fa virgine miorina tsara ianao dia tsy misioka ianao aloha tsy rapitso zany raha zany keo. Ianao ary milaza hoe tsy rapitsoko. Fa ianao maha-virgine tia miendry ianao manapa-hevitra dia an'izao hiambina amin'izay a Jesosy. Ilaozako ny kitotoso ny fahazarana tsy izy rehetra. Dia aferiko amin'ny tokony ho izy fiainam-panahiko. Hitsangantsika. Na hiresaka amin'ny tompondray androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.